eo amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma lasa teo ny trano nasiana fanavaozana ny komissarian'ny polisy any Amparafaravola. Tonga nanome voninahitra izany moa ny ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Randimso Blaise Richard sy mpiara-miasa aminy akaiky. Fakana kikezana bebe koa vahoaka amin'ny resaka fandriam-pahalemana na ny police de proximité io ny politika eto ministère amin'ny filaminam-bahoaka irovana ny vahoaka sy ny fananana. Tafiditra anatin'izany ny politika mpampandrosoana ny hetsika izay natao tany amin'ny distrikta Amparafaravola ny zoma teo raha nitokanana ny trano vaovao ny commissariat de police ao an-toerana. No maria ministra ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Randimso Blaise Richard fa tsisy fampandrosoana vanina raha toka tsy misy ny filaminam-bahoaka. Noho izany dia nanamafy amin'ny tompony amafisana trano ny vina telo napetraka eo anivon'ny polisy pirenena dia niady amin'ny asan-jiolahy miady amin'ny kolikoly ary koa fanajana amin'ny fitsipim-pifehezana. Mbola fanatsarana ihany ny resaka fandriam-pahalemana aty fotony. Ao anatin'izany ny fanomezan'ireo komisara izao miaraka amin'ireo fitaovana izay vitanareo teo nomena tongotra teo ny fiara moa namboarina izy iny dia nampiana ireny masina ireny ary mbola ampiana moto izy ireo ahafahan'izy ireo manatanteraka sy manafaingana ny asa izay famonjena ny vahoaka eo amin'ny fandriam-pahalemana ary mbola ampiana ihany koa ny isan'ireo polisy izay hita fa matetika ny tenanay no milaza an'izany hoe raha oharina amponina nisan'ny polisy alohatana zao dia ambany tokoa raha tsy laza raha tsy hoe norme internationale dia polisy telo hoan'ny vahoaka amponina arivo nefa ny mifanoratra an'izany no misy dia lasa polisy raindray no sahana amponina telo arivo. Hita fa zany tsy fampira fa hoezahana zany ny anampy zany isa ara-personnel sy ara-matériel. Marina fa ny fangatahan'ny olo-boafidy sy mponina tao amin'ny distrikta Amparafaravola ary koa noho ny fampitovizana fenitra izany distrikta izany amin'ireo hafa manerana nosy no nahatonga ny fanamboarana ity foto-drafitrasa ity. Ankoatra ny trano vaovao dia namboarina ihany koa ny fiaran'ny polisy any an-toerana.